tonga soa amin'ny fandarana ho an'ny vehivavy lehibe dia falamairaba ny vehivavy rehetra maneran-tany izay mitoy manaraka izao fandarana izao hiaraka hivavaka isika. Tompo mametraka mbavaka izao fandaram-potoana izao eo ampelantananao mba ny fanamasina ny no andray an-tanana feno ity fitoriana tenin'Andriamanitra ampitaina ho an'ny vehivavy maneran-tany ity. Izy no afaka mandavirary izany mba ho voninahitry ny anaranao ka dia makasitraka Tompo ny hanomezanao izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy ny angatahana izany. Misaotra Jesosy eo. Amen. Iza no mahita vehivavy tsara? Aiza no misy na hoe aiza no misy vehivavy tsara? Ny soratra masina no maneho ny vehivavy tsara. Tsy ny fananana fahatsaram-bika na fahatsara-tarehy no ambara fa fahatsarana. Satria voalaza eo amin'ny 9:30 obolana 2:30 fa zava-poana ny fahatsaram-bika mamitaka ny fahatsara-tarehy. Nomen'Andriamanitra fahatsaram-bika sy fahatsara-tarehy ve ianao? Ento mekoaka eo anoloan'ilay mpahary feno voninahitra izany. Dia ho sambatra ianao ary voaro amin'ny fitaka. Ny vehivavy tsara araka ny soratra masina ao amin'ny obolana 2:1:40. Obolana 2:40. Mahazo dera ny vehivavy tsara, tsara fanahy ary mahazo harena ny lehilahy mahery. Vehivavy tsara fitondran-tena, vehivavy malemy fanahy, vehivavy matahotra ny Jehova. Ijery ohatra isika ao amin'ny Eksodosy 1:15 hatramin'ny 2:20. Ijery ohatra ny amin'ny vehivavy tsara isika ao amin'ny Eksodosy 1:15 hatramin'ny 2:20. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy ny teny. Ary ny teny tamin'ny mpampivelona Hebreo ny mpanjakan'i Egypta, Sifra no anaran'ny iray ary Po no anaran'ny anankiray. Ka nanao hoe raha mampivelona ny vehivavy Hebreo ianareo ka hitanareo amin'ny fipetrahany fa zazalahy dia vonoy, fa raha zazavavy kosa dia velomy. Nefa natahotra an'Andriamanitra ny mpampivelona ka tsy nanao arak'izay nandidin'ny mpanjakan'i Egypta azy, fa no velominy ihany ny zazalahy. Dia niantso ny mpampivelona ny mpanjakan'i Egypta ka nanao taminy hoe nahoana no nanao izany zavatra izany ianareo ka no velominareo ihany ny zazalahy? Fa hoy ny mpampivelona tamin'ny Farao, tsy mba tahaka ny vehivavy Egyptiana ny vehivavy Hebreo, fa matanjaka izy, ka raha tsy mbola tonga any aminy akory ny mpampivelona dia velona izy. Dia nasian'Andriamanitra soa ny mpampivelona ary ny amaro sy ny anahery indrindra ny olona. Ary izao no niseho, satria natahotra an'Andriamanitra ny mpampivelona dia nanaovan'Andriamanitra trano izy ireo. Dia nandidy ny vahoakany rehetra Farao ka nanao hoe ny zazalahy rehetra izay teraka dia ario any amin'ny renirano, fa ny zazavavy rehetra kosa velomy. Eto isika dia mahita fa ireto mpampivelona Hebreo ireto dia nasaina nanao famonoana olona mahatsiravana ary mpanjaka nampanao azy izany. Noho ny fatahoran'izy ireo an'Andriamanitra nefa na dia mpanjaka izany nampanao azy izany famonoan'olona izany dia tsy nentina nanatanteraka an'izany izy, no lavo ny hanao an'izany. Fa ny zavatra navesatra tompony dia hoe matahotra an'Andriamanitra isika, tsy afaka hanao an'izany fahotana lehibe izany. Fanoherana ny sitrapon'Andriamanitra
Andriamanitra nandidy eo amin'ny teny hoe aza mamono olona, ka ataontsika ahoana no fanatanteraka an'izany baiko hoe vonoiny ny zazalahy rehetra teraka, lavintsika hatramin'ny farany izany hoy ireto mpampivelona Hebreo ireto. Niatrika fotoana sarotra izy amin'izany satria didina mpanjaka le mivoaka hoe vonoy zay zazalahy teraka rehetra, fa satria vehivavy matahotra an'Andriamanitra izy ireo dia toerina dia didina mpanjaka aza izany. Inganeka ho maro ny vehivavy eto amin'izao tontolo izao anana toe-po, anana toe-panahy, manahaka izany toe-panahin'ny mpampivelona Hebreo izany, ka tsy sahamono olona. Fa amin'izao andro enantsika izao dia maro ireo izay manana fahasahiana hamono olona, tsy matahotra an'Andriamanitra fa dia tena mahasaman-datsaka ain'olona. Ary misy koa ireo vehivavy dia tena samy mamono na dia menaky ny ainy aza, samy mamono koa na dia ny vady andefimandriny aza. Tena mampalahelo dia mampalahelo ny fisiany izany toe-javatra izany eto amin'izao tontolo izao, satria ilay toe-panahin'ny olona mihitsy izany dia tena efa feno fanapahan'ny herin'ny maizina, satria drafitry ny devoly hatrany am-boalohany ny hitondra famonoana olona, ary tanterana izany rehefa nahazo ny fony Eva sy Adama izy tany amin'ny Saedena, dia vita ny namono olona. Andriamanitra ny teny fa amin'ny fihinanan'izy ireo ny voankazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia hitondra fahafatesana ho azy izany, nefa devoly dia namitaka ary nitondra saina hanoerana ny didin'Andriamanitra tao am-pon'izy mivady. Tena taony izany ary teraka ny fahafatesana, tonga ny fahafatesana dia manjaka ny fahafatesana, sady maty ny fanahy, maty ny nofo. Na dia drafitr'Andriamanitra aza ny nahary ny olombelona voalohany tsy hatrika fahafatesana mandrakizay fa ho velona mitovy amin'Andriamanitra mandrakizay, dia satria tsy nankatoa izy mivady fa naleo ny ain'ny tenin'ny devoly, naleo ny ain'ilay menarana izay niteny taminy, dia tonga tokoa ny fahafatesana ary na midia mahazo ny taranak'olombelona ny fahafatesana, ary fahafatesana mahatsiravina indrindra satria hoy aho hoe na ny fanahy izay natao velona mandrakizay miaraka amin'Andriamanitra na ny vatana dia lasa tratry ny fahafatesana. Dia izao mahazo ny olombelona rehetra ety ambony tany izao ny fahafatesana. Avy aiza moa izany? Vehivavy tsy natahotra an'Andriamanitra, fa raha tena tao am-pony Eva marina ny fahatahorana an'Andriamanitra dia tsy sana nandà izay nandodian'Andriamanitra azy izy, fa niala tao am-pony ny fahatahorana an'Andriamanitra fa nibaiko ny menarana ny nankatoavina, na hoe devoly menarana ela, devoly sy satana hoy ny soratra masina izay mpamitaka amin'izao tontolo izao. Tena fahavalo ny olombelona, tsy faly mihitsy amin'izany hoe hiaina ny olombelona amin'ny fiadanana, amin'ny fifaliana, amin'ny firavoravoana miaraka amin'Andriamanitra. Koa izany no hitoriana amintsika hoe engane mba ho maro ny vehivavy matahotra an'Andriamanitra tahaka an'ireto mpampivelona Hebreo ireto, izay tsy hamono olona, handatsaka ain'olona, na dididiny mpanjaka aza ny hanaovany an'izany. Tahian'Andriamanitra izy
noho ny fankatoavany an'Andriamanitra. Faly Andriamanitra raha mahita vehivavy eto amin'izao tontolo izao, n'aiza toerana misy azy, na ao an-tokantrano feno zava-tsoa io, na ao an-tokantrano azo lazaina hoe tokantrano sahirana, na zava-dehibe tena ilain'Andriamanitra ry rahavavy, ry vehivavy maneran-tany, dia ianao miaina amin'ny fatahorana an'Andriamanitra. Na dia sarotra aza ny toerana misy ianao, na dia azo lazaina hoe tena mafy aza ny zavatra hieretanao, dia izaho miteny aminao, aoka hanjaka feno ao anatin'ny fotsika ny fatahorana an'Andriamanitra. Fatahorana an'Andriamanitra hoy aho. Mety hoe ny vady eo akaikinao mihitsy angamba no hampirisika anao hoe efa betsaka ny zanantsika fa andeha vonoina ty ato an-kibonao ty ohatra. Misy lehilahy mahavita manao an'izany ka. Tena misy karazan-dehilahy mahavita manao an'izany. Fa raha tsy matahotra an'Andriamanitra ianao, dia hamono ny menaky ny ainao. Nefa loza no anjaran'izay mahavita an'izany fahotana lehibe mahatsiravina izany, satria tsy ho afa-maina io. Mason'Andriamanitra ne mahita antsika. Na vehivavy any amin'ny farany ambanivohitra indrindra aza ny toerana misy ianao, ary na vehivavy koa any amin'ny tanan-dehibe feno zava-mirentirety no fonenanao, ny mason'Andriamanitra dia mahatazana manerana an'izao tontolo izao. Tsy injony avokoa, tsisy miafina aminy. Baiboly eny am-pelantanantsika na ny soratra masina dia maneho izany mazava tsara. Ny mason'i Jehova dia mitsinjo avy any an-danitra. Eny an-danitra izy no miondrika mijery ny zanak'olombelona. Dia hitany avokoa ny olombelona rehetra. Tsy misy mihitsy olona mahafitena ao amin'ny fiarena ka tsy ho hitan'Andriamanitra, hoy ny voalaza ao amin'ny Jeremia. Tsy misy olona mahafitena ka tsy ho hitan'Andriamanitra. Noho izany dia mampatsiahy anao hoe hitany ene izay fihetsika ataonao e. Na an-kariary io na amin'ny takony io dia hitan'Andriamanitra avokoa ny fihetsika rehetra ataonao. Noho izany dia mampatsiaro anao hoe vehivavy matahotra an'i Jehova hoderaina, ka na hiaretanao ny mafy aza ny hijoroanao amin'ny fatahorana an'Andriamanitra dia izao ihany. Manana fatahorana an'Andriamanitra ianao. Aza vela hiala amin'ny fiainanao ny fatahorana an'Andriamanitra fa ho tahiana ianao raha matahotra an'i Jehova. Ohatra tsara be ilay hitantsika teo, fa raha mijery ny tantaran'ny reniny Timoty sy ny renibeny ihany koa isika ao amin'ny Timoty 2:2. Timoty 2:1. Andininy 5. Ary nisy nahatsiarovako ny finoana tsy mihatsara velatsia izay ao anatinao, izay nitoetra taloha tao anatin'ny Loisa renibenao sy Eonika reninao, ary matoky aho fa ao anatinao koa izany. Renim-pianakaviana natahotra an'Andriamanitra ny renibeny Timoty sy ny reniny. Izy ireo dia nambara fa nanana finoana tsy mihatsara velatsia. Izany nanambara fa
olona natahotra an'Andriamanitra izy. Maro manko ny olona eto amin'izao tontolo izao manana ihany ny atao hoe finoana saingy miaraka amin'ny fiatsaram-belatsia. Finoana diso zany. Finoana tsy azahoana na inona na inona eo anatrehan'Andriamanitra ny fananan'ny olona finoana mihatsara velatsia. Fa ny ilaina dia izao vehivavy miaina amin'ny finoana tsy mihatsara velatsia toa ny Loisa renibeny Timoty sy Eonika reniny Timoty. Irina koa mba hisy vehivavy marobe eto amin'izao tontolo izao anana izany finoana tsy mihatsara velatsia tao amin'ireto renim-pianakaviana roa samy hafa ireto. Zany no nitaizany any Timoty zafikeliny, Timoty zanany, ary dia nahatonga ny Timoty ho tanora zazalahy mafana fo teo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Tonga mpiara-miasa tamin'i Paoly apôstôly, nitoro ny filazantsara, ary tena mahafinaritra dia mahafinaritra ny tantaram-piainan'i Timoty. Tanora zazalahy mafana fo amin'ny fitoriana ten'Andriamanitra izay noderain'i Paoly manokana ao amin'ny Filipianina hoe lehilahy mitovy fanahy aminy, lehilahy voazato hetra. Niara-niasa tamiko tamin'ny fitoriana filazantsara hoy izy. Tena etaeta sy faniriana koa amin'ny mahampanompon'Andriamanitra mpitoro ny filazantsara. Ny siny zany hoe reny na vehivavy eto amin'izao tontolo izao matahotra an'Andriamanitra ka mampianatra ny zanany, mampianatra ny taranany hatahotra an'Andriamanitra, anana ilay finoana tsy mihatsara velatsia ka ho tonga mpitoro filazantsara matanjaka, mpitoro filazantsara malaza, feno fahasoavan'Andriamanitra tahaka ny Timoty. Tena etaeta ao anatin'ny fo mihitsiny zany hoe ahita tanora analiny ho vavolombelon Jesosy Kristy handeha hitoro ny filazantsara naiza naiza eto amin'izao tontolo izao. Engany ka ho reny tahaka izany zaho sy ianao, ho vehivavy toy izany zaho sy ianao. Ampianatra ny taranantsika ho tia ny asan'Andriamanitra, ho tia mitoro ny filazantsara, ho tia mitondra ny afatr'Andriamanitra na aiza na aiza toerana iantson'Andriamanitra, ho iraka mahatoky tahaka ny Timoty, ilay tanora zazalahy mpiara-miasa tamin'i Paoly apôstôly. Mino fa mba etaeta ao anatin'ny fonao ihany koa zany, ry vehivavy, ry rahavavy, na aiza naiza toerana misy ianao. Sambatra isika raha mitaizany taranantsika ho tahaka izany, fa tsy hoe avela anara-po amin'izay tiany ataony izy ireny. Maro anie ankehitriny ireo tanora izay tsy voataiza tao amin'ny tenin'Andriamanitra dia manizy ireny, mivoana ny fiainan'izy ireny ary dia devoly no mambabo azy, devoly no manapatra ny fahefana eo amin'ny fiainany, dia tonga tanora mivary lavo, tonga tanora mamoy fo, ary dia tena mampahonena. Anarivony maro e tanora eo ambany zioga ny devoly, mampitomany no mijery ny fiainana. Tena hoe mampahonena, mampirotsad-dranomaso. Zany no itenenako aminao, ry vehivavy,
ry rahavavy izay mandre izao afatra ampitaina aminao izao, mba aka ny ohatra tsara izay nomeny ny renibeny Timoty sy ny reniny isika ka hampianatra ny zanantsika amin'ny fatahorana an'Andriamanitra, mba ho tonga ao amin'ny fatahorana an'Andriamanitra ny faramandimbotsika, ka ho very aza ny devoly, tsy hananany Satana fahefana izy ireny, fa ho tonga ao amin'ny fatahorana an'Andriamanitra, ho tonga miaramila ny Jesosy Kristy, ho iraka hitory filazantsara manerana n'izao tontolo izao, dia ho tanteraka ny tenin' Jesosy hoe ho toriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra ity, mba handrezany ny firenena rehetra dia izay vao tonga ny farany. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra hifaly isika, hiravoravo isika raha mahita ny zanantsika ao anatin'izany asa fanompoana masina izany. Ho ahy manokana aloha hatramin'izao dia tena mbola mivavaka sy mangataka amin'Andriamanitra andro aman'alina, mba hisy tanora maro ho antsoin'Andriamanitra andeha hanao ny asany ho amin'ny fitoriana ny filazantsara marina, mba handraisan'ny olona ny famonjena izay nataon'i Jesosy Kristy ho antsika taranak'olombelona rehetra teo amin'ny hazo fijaliana. Dia mbola misy ny famindram-po, dia mbola mivoha ny varavaran'ny famindram-pon'Andriamanitra ho an'ny taranak'olombelona ka azo ataony manatanteraka izany. Dia manao antom-bavaka izany andro aman'alina hoe aho tia hita mantsy fanan'olona sesehena tonga manatona an'Andriamanitra, tonga mitady famonjena, tonga mitady famelan-keloka avy amin'Andriamanitra alohan'ny elany eto amin'izao fiainana izao, alohan'ny andozana n'izao fiainana izao, satria mazava indrindra ny ten'Andriamanitra fa vahiny isika no eto, mpivahiny isika no eto, ka ny andro iainantsika tsy ho laniana amin'ny fafinaretan'ity tany ity izay mandalo, tsy ho laniana amin'izany ny fotoana havelomantsika, fa ho laniana amin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra izay efa tiantsika ka naniraka ny zanany lahatokana ho mpamonjy izao tontolo izao. Ry vehivavy, ry rahavavy eto amin'izao tontolo izao, tsy fantatro aloha izay toerana misy anao, tsy fantatro izay zava-misy atrehanao, fa ho ahy manokana izay mitondra izao afatra izao dia reny mananjanaka 5 mianadahy. Malahelo aho mieritreritra ny zanako mirahalahy hoe lasa nany, ny antony dia nitaiza irery aho, satria efa ho 27 taona lasa zahay dia nindaosy ny fahafatesana ny vadiko izay niara-nitaiza tamiko ireo zanako 5 mianadahy ireo. Tao aorianan'ny fahafatesan'ny rainy dia hitako mihitsy hoe misy zavatra banga teo amin'ny fiainan'ireo zanako mirahalahy ireo. Dia na dia niezaka zaho nitaizan'izy ireo tao amin'ny ten'Andriamanitra, dia mania ihany izy ireo, fa ny telo mirahavavy kosa dia
hitako hoe satria niara-monina tamin'ny mandrakariva aho dia tsy dia nivoana loatra tahaka an'ireo mirahalahy ny fiainana fa miara-miazakazaka amiko eo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Mampalahelo ahy ny mahita ny fiainan'izy mirahalahy satria tsy miara-mivavaka amiko izy ireo. Tao anatin'ny fotoana izay nandaozan'ny dadany anay enina mianaka. Hatramin'izao aloha dia mbola mitondra mbavaka aho satria matoky ilay tenin'Andriamanitra ao amin'ny asan'ny apôstôly. Toko 9:20 aho manao hoe minoan Jesosy Tompo dia hofonjena ianao sy ny ankonanao. Mino izany fahamarinana izany aho ary matoky izany afatra lehibe napetrak'Andriamanitra ao amin'ny teniny izany. Ka na hoela na hoaingana dia inoko fa Andriamanitra mbola amerina an'ireny zanako ireny ao amin'ny fanompoana an'Andriamanitra miaraka amiko sy ireo zanako 3 mirahavavy. Hoy aho hoe tsy fantatro izay toerana misy ianao. Fa tao anatin'izay fotoana lava nisarahanay enina mianaka tamin'ny vady andefimandriko izay dia nitsapako satria olona manompo ny tompo aho dia nampahery Andriamanitra. Rehefa napetraka tao am-poko izany hoe zaho hiaina amin'ny fatahorana an'Andriamanitra. Mpitoro filazantsara moa no asa nataonay mivady dia efa napetrako tamin'ny tompo ny fanoloran-tenako hoe Jesosy io namaty ny vadiko ka mboto reto zanako reto. Izaho kosa dia mbola mitoy manao ny asa izay nanoloranay mivady tena teo anatrehanao. Ren'Andriamanitra izany voadiko izany. Ny tompo izany voady nataoko izany ary dia nampahery amandrakariva ny tompo. Ary hatramin'izao fotoana hitoriako teny ilazako ny afatr'Andriamanitra aminao izao dia mbola ao amin'ny fanaovana ny asan'ny tompo aho. Ny voninahitra dia ho an'i Jesosy irery ihany. Mbola vonona hitohy hanao ny asany aho ary mandra-pikipy ny masoko dia efa nampanantena an'Andriamanitra fa hanao ny asany. Hiaina amin'ny fatahorana an'Andriamanitra, ho vehivavy matahotra an'Andriamanitra, ho vehivavy manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ka na inona zavatra mbola mitranga hatrehiko eto amin'ity tontolo ity, na eo amin'ny tokantranoko manokana izany, na eo amin'ny asa fanompoana izay ataoko dia efa nihevitra Andriamanitra hatramin'izay ary dia matoky azy fa mbola mihevitra mandra-pialako eto amin'ity tany ity izy. Koa izany ry rahavavy, izany ry vehivavy maneran-tany no amporisihako anao hoe engane ka ho isan'ny vehivavy matahotra an'Andriamanitra tahaka ny mpampivelona Hebreo isika, ho tahaka ny renibeny Timoty sy ho tahaka ny reniny Timoty isika, hanapaka amin'ny fiainantsika mandra-pahatapitry ny androm-piainantsika ilay fahatahorana an'Andriamanitra. Tena toe-panahy tsara indrindra izany ry vehivavy, ry rahavavy eto amin'izao tontolo izao. Raha nananao izany ary iainanao izany dia ho sambatra ianao, ho tretrika ianao. Andriamanitra dia ombanao. Andriamanitra dia amoakanao ho mpandresy. Vehivavy tena amirapiratra amin'ny ara-panahy ianao, ho anao izay efa mpino. Ary ho anao izay mbola tsy mpino dia izaho koa miteny aminao, mibeba. Raison'i Jesosy ho mpamonjy ny tenanao manokana. Fa raha mivavaka ianao ka manolotra ny fiainanao an'i Jesosy dia hitahanao Jesosy, hanampy ianao Jesosy tahaka nanampiany ahy ihany koa no hanampiny anao. Dia mahatsiaro finaritra aho ry rahavavy, ry vehivavy, na dia
tsy mba eo akaiko intsony aza tahaka anao, ianao mety mbola eo ny vadinao, mety mbola miara-miaina aminao, miara-monina aminao, fa za dia izay fanambarako taminao teo izay, fa ny zavatra tsapako kosa satria efa an' Jesosy aho, hiainako ny fatahorana an'Andriamanitra, dia mahatsiaro miadana sy finaritra tsapako mihitsy izany hoe fahasambarana amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Marobe ireo karazana fitsapana natrehako tao anatin'ny fotoana izay nahafatesan'ny vadiko, ka namelomako samirery ireo zanako, mbola madinika ireo no nandao any vadiko, nefa hatramin'izay ka hatramin'izao dia tena mahatsiaro sambatra sy finaritra satria eo anilako mandrakariva Andriamanitra, mijery ny fiainako Andriamanitra, manara-maso izay ataoko izy, fantany fa miaina amin'ny fatahorana azy aho, dia nomeny azy izay ilaiko, nanampy izy, tsy navela niady irery aho, koa izany no hitoriako aminao ny tenin'Andriamanitra hoe manana fatahorana an'Andriamanitra ry rahavavy, ampitohery ao am-ponao hatramin'ny farany ny fatahorana an'Andriamanitra. Ry vehivavy maneran-tany, manana fatahorana an'Andriamanitra ianao dia hiaina amin'ny fahasambarana toy izany koa ianao. Ho faranako izao afatra izao Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanainy ane, hiasa ao anatin'ny fonao, hiasa ao anatin'ny fananao, ao anatin'ny fisainanao, ao anatin'ny fieritreretanao, ka hitondra sosy fitahiana lehibe ho an'ny fiainanao. Izay afatra no toriako taminao teo izay. Ny voninahitra dia ho an'i Jesosy irery ihany. Hivavaka ho an'izay tenin'Andriamanitra nambara teo izay amin'ny anaran'i Jesosy. Tompo, apetrako ambavaka eo am-pelantananao izay afatra nampitaina tamin'ny vehivavy maneran-tany izay, mba ho raisy ny fanahy masina ho an-tanana ny teny ka hitondra faherezana ho an'ny vehivavy izay kivy sy ketraka, ary atonga fanapahan-kevitra entra ao anatin'izay vehivavy mbola tsy manana anao ihany koa, anapahany hevitra ka hibebahany hanolorany ny fiainany ho anao. Mino atompo fa marina ianao ary matoky ny teninao, raiso tanana ny teny, hiasa amin'ny fahefana any am-pony tsiraray, amin'ny anaran'i Jesosy nangatana izany. Amen.